Tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy itija miarahaba ny Aingo sy David. Tonga soa eto amin'ny afaka manana vahiny sika androany. Ie. Dia tonga soa David, afaka zarainao aminay ve ny mombamombanao ho henon'ny mpanaraka antsika ihany koa. David ny anarako gasy ray ireny ahako ray petraka eto États-Unis zany eo amin'ny taontsika hoe 8 taona teo fa ny alàna ta Madagasikara zany efa 12 taona zany fa talohan'izay zany zay tany Afrika tany dia avy eo nifindra nandeha nakaty. Za moa zany manambady aman-janaka telo vavy ny zanako fa lehibe daholo. Dia raha raisitsika hoe amintsika gasy moa zany hoe rehefa mahavita fianarana dia efa tafita. Dia azo lazaina hoe efa tafita daholo angambany izy satria efa samy efa manodididina ny bachelor eo daholo. Efa nahavitan'izay daholo izy telo. Taty Amerika daholo izy nianatra nanao an'izay zany. Dia ny eo amin'ny lafiny asako zany raha fitinina angamba ilay izy dia hoe mpandraraha mpiasa tena fa manana kasikety maromaro satria nanao fifanana maromaro koa zany teo amin'ny fiainana. Dia izay ny nananako kasikety maromaro zany manofana mpandraraha. Anisan'ny tena spécialitéko zany dia ny resaka momba ny ataontsika hoe innovation technologique. Anisan'ny lancé nandefa tamin'izaho fony ta Madagasikara dia anisan'ny nanangana ilay ataona hoe fikambanana hoe Ariasa zany izay miaraka tamina traroka be dia be tao Madagasikara tao. Dia tamin'izany izay no nanangana ilay ataona hoe concours d'innovation technologique. Voalohany zany ta Madagasikara tsy mbola nisy nanao dia nitanjona tamin'izany zany dia hoe matika an'ilay vokaroana tao Madagasikara ho lasa asa fandraharahana zany tao Madagasikara. Tamin'ny taona 2013-2014 ilay izy nataonay. Dia niara-niasa zay tamin'ny organisme be dia be, centre de recherche be dia be, dia ministera maromaro koa zany niara-niasa taminay. Dia izay no anisan'ny tena hoe zava-dehibe nataoko tamin'i Madagasikara zany dia nanofana mpandrarahana nandritry ny 20 taona ta Madagasikara. Mahafantatra tsara momba ny hoe fandraharahana zany na Madagasikara. Be dia be mandato ny anarivo ny olona efa ataontsika hoe nofanina tany zany. Dia nanofana zareo mpandraraha koa tany Afrika. Dia eto koa zany ny nanofana ihany fa tsy dia tena betsaka satria misy ilay ataontsika hoe fetra amin'ny resaka fomba fahaizana miteny zany. Tsy afaka tonga dia manao hoe mahay miteny anglisy ohatran'ny zareo tompon-teny. Dia ho fetrany angamba izay zavatra izay zany. Sady manana teny anglisy spesial koatra zany amin'ny resaka fandraharahana angamba, amin'ny resaka voambolana sy misy voambolana teknika betsaka ampiasaina zany. Dia ny tena tsorina hoe nandritry ny 2 taona na 3 taona natongavana teto dia miverina nianatra ny terma teknika rehetrarehetra ireny zany. Ohatran'ny fianarana teny anglisy hoe manahoana sy veloma dia nianatra an'ireny terma teknika rehetrarehetra ireny zany mba hanamafisina anazy tamina toerana maro na tamin'ny tany amin'ny Conti zany nianatra an'ilay izy, tany amin'ny misy école hafa be dia be zany nianarana angamba ny école efatra na 5 nianarako anglais teto. Misy mandoha vola, misy gratuit fa natao daholo izay fomba ahaizana anazy haingana. Dia ohatrany hoe inona fianarana nataoko zany ataontsika hoe nianatra matematika zany no tena bazin'ny fianarana nataoko. Nianatra tany Fianaratsoa miaraban'ireo mpiara-mianatra tany satria nankalaza ny 570 taona zany ny Université Fianaratsoa tamin'ity. Za tsy tany. Dia izay anisan'ny promotion voalohany tany zany tamin'ny fotoan'androny.
dia nanao matematika dia rehefa taoriana matematika dia nanao économie dia avy eo nanao resaka gestion zany troisième cycle nanao spécialisation momba ny gestion ana orinasa madinika zany orinasa madinika sy sahalantsarany a dia avy eo rehefa tonga taty Amerika dia ankoatran'ilay fianarana anglais be da be dia niverina nianatra indray mbola nazoto nianatra Virina dia nianatra gestion indray? ie nanao kely aho zany resaka project management ireny zany nataoko fa rehefa avy eo rehefa taty aoriana dia nivirina amin'ilay matematika zany dia niditra lalindalina kokoa amin'ny resaka ataon'izareo hoe ilay malaza be amin'izao fotoana izao hoe data science sy big data. Virina tamin'indray aho zany rehefa avy eo taty aoriana fa satria izay no hitako hoe tsaratsara kokoa ngamba ny raha ohatra ka hoe ampivoatra firenena zany satria andony rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao. Izay nga mombamomba anahy. Misaotra betsaka Davida. Tao anatin'ilay mifindrafindra firenena hoe tany Afrika dia mifindra aty États-Unis dia ohatran'ny ahoana ny natao amin'ny sehatry ny asa ankoatran'ilay hoe miverina mianatra? Izaho aloha zany araka ny teneniko teo mpandrarahako nanana orinasa vitsivitsy zany tamin'i Madagasikara. Dia tamin'izay mifindra tany Afrika dia mbola atao ireny orinasa ireny. Dia à distance gérer an'ilay izy, manao ny comptabilité, manao nisy orinasa ohatran'ny hoe sasany zany orinasa momba ny fanamboaran-trano dia manampy an-dry zany amin'ny resaka planification ny fanamboarana trano, gérer chantier maromaro zany izay dia coordonner an'ilay chantier à distance zany. Misy orinasa koa zany efa école moa zany ho an'izay mahatadidy anazy zany dia zany anangana an'ilay école atao beririka atao hoe ERD ny anarany. Be da be mpianatra ERD? Inona ny fanalavana an'ilay ERD? ERD ny anarako any ka. École Rakotomalala Davida ny ERD fa navadika izy rehefa avy eo taty aoriana satria nindrona kokoa amin'ny resaka innovation technologique zany izay dia navadika hoe école de recherche et de développement. Fa ny andohany zany dia école Rakotomalala Davida. Fa dia izay dia nisy orinasa telo na efatra teo ngamba natsangana tamin'i Madagasikara fa somary sarotra any moa zany mijery an'ilay izy à distance satria misy ilay crise natetetika tamin'i Madagasikara. Dia sarotra be zany ny mifampiresaka amin'ny client raha tsy eo ianao. Dia ilay olona nakinanao an'ilay asa efa ilay ataontsika hoe fatokisana. Ianao natokisan'ilay olona zany dia mila mandeha matetika à Madagasikara ianao zany mba hampatonga an'ilay asa hoe mitohy foana zany. Fa rehefa mifindra taty Amerika moa zany ataontsika hoe somary lafo ny frais. Dia tsy dia tena tsy afaka nandeha matetika tany Madagasikara intsony aho. Nandeha ka amin'ny indray mandeha isaka ny roa taona dia taty aoriana tratran'ilay Covid dia tena tsy nandeha intsony. Dia tamin'ny Covid moa zany dia maty daholo ny ankabeazan'ny orinasa anisan'izany ny orinasa izay nasakako tsy nandeha intsony. Izay ngamba izy entrepreneur zany tsy kifa ny entrepreneur zany atao hoe échec anisan'ny parcours. Afaka miarina foana ianao zany rehefa manao zavatra fa tsy hoe atao kivy akory. Davida ohatran'ny resadresaka momba ny hoe télétravail dia taiza ho aiza no nanomboka izay resaka télétravail izay? Arak'ilay teneniko teo hoe nanomboka aloha ilay izy zany tamin'izaho efa tamin'i Madagasikara. Satria tamin'izaho tamin'i Madagasikara ny entreprise natsangana zany tao Antananarivo. Fa ireny entreprise ireny nefa niasa tany province manao chantier zany amin'ny province dia taty aoriana alohan'ny alako tamin'i Madagasikara zany niasa tany amin'ny Fort Dauphin. Dia tamin'izay zany izay no tena mpampiasa be internet. Mbola tsy tena mandeha loatra ireny internet ireny dia izay anisan'ny tena mpampiasa be mihitsy mpampiasa telefona be mihitsy izay satria hita hoe ilaina zany ilay izy sady tsy mandany vola kokoa mampiasa anazy noho ny ohatran'ny hoe
handeha avion ianao hiverina Antananarivo ohatra na handeha taxibrosy hiverina Antananarivo. Dia rehefa tena nifindra tany Afrika izay dia tena tsy maintsy napetraka le ataontsika hoe rafitra zany hoe ahafahana manao an'ilay télétravail zany. Télétravail tsy mijanona amin'ny lafiny ataontsika hoe gestion fa tafiditra ao sécrétariat, misy koa ny ataony hoe télémédecine sy ny karazana zany. Be da be zany ny azo resahana momba ny télétravail ary lasa atao hoe totsika hoe nirongatra angamba ny filazana azy tao amin'ny nandritry ny Covid ireny. Covid. Nandritra ny pandémie, nandritra ny Covid izy dia lasa le fitenenitsika ty hoe izy zany lasa hoe new normal. Lasa iny indray ny normal vaovao amin'ny fiainana rehetrarehetra zany dia mekempiasan'ny na ny mpianatra ary nianatra à distance na ny mpiasa nianatra à distance. Na tamin'ny Madagasikara zany nanao ihany fa ny kely fotsiny moa zany any Madagasikara dia hoe somary lafo ny internet dia tsy afaka manao ohatra zany. Niezaka any zahako zany tamin'ny Madagasikara nametraka espace coworking, anisany nanangana an'izay voalohany angamba ny tany fa tsy afaka nandeha loatra ilay izy satria araka teneniko teo na dia natao mora dia mora ilay izy mbola tsy ao ny fahefa-mividin'ny olona zany afaka mampiasa anazy zany. Dia izay ny ataontsika hoe nampatonga an'ilay izy hoe télétravail. Dia izao aho zany tena décidé zany ny ampiasa ny atao hoe internet amin'ny fiainana satria araka ilay teneniko teo efa nanao spécialisation momba ny resaka innovation teknôlôjika, nanao resaka big data. Justifié ilay izy satria tsika zany zao miditra amin'ny ataontsika hoe ho an'izay araka kely ny atao hoe économie moa zany dia hoe miditra amin'ny atao hoe quatrième révolution industrielle tsika zany zao. Zany hoe le quatrième révolution industrielle zany dia ny fampiasana ny internet, fampiasana ny resaka informatika eo amin'ny lafiny sehatra rehetrarehetra zany. Ka raha ohatra zany ka ohatrany hoe raha te hampandroso haingana orinasa na te hampandroso haingana faritra na fa ianareo be da be angambany hoe misy ilay ataon-jareo hoe smart cities resaka tafiditra raha te hampandroso asa ianao zany, raha te hampandroso firenena zany ianao dia afaka manao saut économique amin'ny fampiasana ny resaka fitaovana kirakira internet io zany. Fampiasana resaka telefony, fampiasana ny internet, fampiasana zavatra rehetrarehetra, automatisé daholo ny zavatra amin'izao fotoana izao zany. Izay ataontsika hoe anisan'ny havanana amin'izany ny malagasy. Miara-miasa amina informaticien betsaka zany a Madagasikara zao. Za samy miteny anareo fa havanantsika gasy zany amin'ny io zany ataontsika hoe ahafahana mampandroso haingana ny firenena satria tsika zany mieritreritra hoe zany informatika zany dia Facebook mikempiasa malagasy zany dia mieritreritra an'izay. Raha tsy dia aloha raha ohatra ka hoe izay no anaovantsika anazy fa mikempiasantsika zany mieritreritra hoe informatika Facebook. Fa io informatika io azo anaovana zavatra be da be. Ohatran'ny teneniko teo zany télémédecine. Za zao anisan'ny nanaitra voalohany tamin'izaho tany Afrika, tany Sénégal moa zany izay nandeha. Dia zareo zany efa mampiasa lavitra be ny atao hoe télémédecine. Misy zany ataontsika hoe scanner fantatritsika zany fa scanner numérique, fa misy koa ny radiographie numérique. Dia mampiasa an'ireny zareo dia ny dokotera tsy voatery mankany Dakar fa ny amin'izay toerana misy azy any. Efa tonga dia any izy mitandro. Tsara be zany Ohatran'izay. Anisan'ny ty zao tantarako aminareo tamin'izahako nanao an'ilay ariasa tany Madagasikara. Misy projet anankiray izay nentina ankizy tao. Malaza be moa tsika zany amin'ny lafiny ataontsika hoe environnement. Dia io projet io tsy fantako à quel niveau izy amin'izao fotoana izao fa io projet io zany mampiasa an'ilay ataontsika hoe téléphone dia manao reconnaissance ana plante. Planty endémique ny resahana amin'io. Planty rehetrarehetra zany dia ohatrany hoe efa tonga ny touriste zany dia misy planty tsy fantany dia scaneny amin'ilay application zareo fotsiny
manao publicité an-jareo aloha tsy fantako rehefa mandeha ilay izy na tsy mandeha fa mino aho fa mahafantatra hoe izy ilay olona manao publicité an-jareo dia scanner amin'iny fotsiny izany ilay planty dia tonga dia fantatra ny mivoaka avy any non scientifique amin'ilay misy gasy mahavita an'izany aho fa ohatrany Efa hoe hitako. efa hitanao ilay izy. Efa nahita, efa nanandrana koa satria misy taty misy karazany fa izany mety hoe ho an'ny planty any Madagasikara satria be dia be ny planty tsy hita n'aiza n'aiza raha tsy any Madagasikara dia izany izao tena tsara satria sady mampahafantatra an'ilay mampisongadina an'ilay zavatra izay tsy hita n'aiza n'aiza any Madagasikara. Fa misy koa ivelan'ny Madagasikara io ohatran'ny hoe application dia mampiseho an'ilay hoe inona ny anaran'ity le weeds inona ireny ahi-dratsy ireny no tena jereko matetika satria manao zaridaina dia hoe sorina ve ity sa tsy zavatra ilaina ve ity. Dia vorona koa no efa nataoko taloha hoe mihaino feony dia henoina ilay app dia hoe izao ny anaran'ilay satria ianao mba te hahalala inona ny anarany fa tsy hoe mijery fotsiny izany. Izany rehetrarehetra izany anisan'ny mampiasa an'ilay intelligence artificielle ilay ampiasako tao. Izany hoe azo ampiasaina amina zavatra vita be ilay izy izany fa araka ny teny hoe raha tianao saut économique izany ny malagasy fotoana an'izao tsika manana informaticien be da be manana manam-pahaizana be da be ny olona mahay matematika ao Madagasikara fa fotoana an'izao ahafahana mampiroborobo an'ilay izy. Izahay no anisany nanangana école informatique privé voalohany tao Madagasikara fa rehefa niala moa dia najanona ilay izy be da be ny ankizy navoakanay miasa efa lasa ingénieur azy dia be da be aorianany. Atao amin'ilay ERD daholo ireo? Nisy spécialité efatra nataonay. Dia ny gestion izany dia ny informatique dia ny secrétariat na assistant de gestion dia ny resaka bâtiment travaux publics. Dia amanjato ny anarivo ngambany tany amin'ny 3000 5000 tany ny diplômé nahazo diplôme navoakanay tao nanisan'izay 20 taona izao. Ataoko hoe be da be ny ankizy efa navoakanay izany dia za miresaka eto izany zao dia efa tonga dia mahafantatra hoe izay ilay ramose anay izay. Ary za koa samy teny anareo fa misy be da be koa mpianatra eto Amerika izany gasy eto. Dia misy koa mpianatra any Canada be da be mifanena tamiko izy tamin'ny RSM reny izany be da be mifanena amiko dia miaraban'izareo koa moa izany fa tsy teneniko moa izy anarany fa tonga dia mahafantany izy ry zareo. Dia izay no resaka momba an'ilay télétravail izany hoe maninona ny zavatra ahoana ny fahitako anazy. Tena angle hafa mihitsy ilay izy. Tena misokatra bebe kokoa ny saiko fa misaotra betsaka ny Zara Davida. Izay no tiako hoe fampizarana an'ilay izy. Ho anao manokana hoe zafady manapaka. Fasy ilay fanontaniana tsy maninona ka. Manana tetikasa manodidina an'izay ve ianao amin'ny maha-mpandraranao? Na hoe satria ianao efa zatra an'ilay miasa tsy voafehy an'ilay hoe toerana sy ilay fotoana décalage io elanela-tany sy elanela-potoana. Manana tetikasa ve ianao manodidina an'izany hoe satria ianao efa nanao an'ilay izy ozy ianao hoe tsy nety ilay izy taloha izany ilay hoe nilana akany dia hoe manana eritreritra hanohy an'izay ve ianao fa atao karazana télétravail? Ilay teneko teo izany ny télétravail izany azo atao izy amin'ny fazy efa mandeha. Fa raha ohatra hoe vao hilansé anazy izany ianao dia tsy maintsy midina sur place mihitsy ny lohanao izany misuperviser an'ilay izy mampandeha an'ilay asa. Dia rehefa mandeha izy dia izay amin'izay ianao vao afaka mampandeha anazy à distance dia mifampiresaka amin'ny outil ohatran'izao. Be da be ny outil koa azo ampiasaina ohatran'ny hoe outil planification projet ireny izany be da be azo ampiasaina. Ireny azo ampiasaina anisan'ny
nampinain'ny mpandraraha entinay moa zany. Dia ny amaliko anao angamba nytija amin'izay dia hoe eny ny valy manana tetikasa maromaro zany ary ho avy tsy hoe la ho any Madagasikara zay zavatra zay. Fa manana tetikasa maromaro zany sasany efa fataontsika efa masaka tsara, ny sasany mbola mila ketrehina zany. Dia ho avy ako any zany miandry ny fataperan'ny orana io fotsiny dia tonga. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.